Koko mbola hoe zanagasikara rehetra dia inona ny ilaysika androany vaovao androany ho borako izany voloko izany dia ny hoe inona no atao mba hampifantoka tsara mandritra ny lela. Misy namantsika vao niteny tany le hoe dia zay raha le rehefa mahita le vody mipelipelika be sy mihetsiketsika sy le nono iny tonga dia tonga ho azy rangalo hoe ranonainanay sao dia mahatsirara izany bandony efa raha mbo te hakafia. Misy video anaky 5 eo amin'ny farany ambony amin'ny page eo dia tsy reraka ako manora lisany ianaro mianatra libido, mijery ny tany testosterone, mijery ny prostate tsy tadio tsara fa ny 80% ny ranomaina ao amin'ny prostate ao daholo. Mila zany ialahy mikolokolo ny prostate rehefa marary ilay izy, nda anaingana makany amin'ny dokotera fa tsy andran-drazana ohatran'ny marary ohatran'ny sitrana indray ohatran'ny tsy naninona dia eo ialahy zany. Mianao kotrana kegel mbola veriko ihany fa ilainy ireny ho an'ny vehivavy sy lehilahy fa inona ny antony tonga anaovana kotrana kegel? Ilay nofo manodidina ny latakela mitoetra any amin'ny lava-body iny no amboarina tsara mba ho salama. Ary ny rejima sakafo za zao efa niezaka koa nanao tsikelikely manazava mahakasika rejima sakafo amin'izay mba milamina zany isika amin'ilay hoe mahakasika rejima sakafo. Asa zao nareo raha mbo manao jirofo, cola, chocolat, karazana desera maro, desera izay misy rehetrarehetra, misakafo ara-dalàna maraina, atoandro, hariva, tsy maintsy hohanina izany. Inona koa? Dia fadio ilay mihinana sakafo matsiro loatra zany. Rehefa ara-dalàna sakafonao mihinana karazana voanjo ihany koa isany dia hohanina ilay misotro rano dia ambon'izay koa zany lisany raha ohatra zany lesaka mba hoe alàna ihany koa ilay sigara. Ity sigara ity mbola tsy reraka miteny fa misy karazany loatra nikotina izay iny ilay mahery be tafiditra anaty vatana ialahy mamotika ny ràny ialahy. Io latakela ilay mibindina io ilay midangitra io dia inona ny ao anatin'io? Rà avy ato anaty vatana ialahy no mampihenjana an'io. Ka noho izany zany ialahy raha ohatra ka hoe potika ny vatana ialahy tsy raha tokony hikoriana haingana ilay rà ampihenjana ny latakela dia lasa mikoriana moramora ohatran'ireny marihatra ireny izay vao mihenjana dia avy eo lasa malazo haingana kokoa. Misy tantany aloha tany hoe dia zay raha mahavita intelo izay sao dia tokony tsy ho salama ve zany izay? Ray ihany dia vita fa maninona manao lalakitakisoa ohatr'izany, manao zavatra kelikely tsaratsara mahafinaritra ny saina izay dia vita. Mahavita adiny iray nareo roa na adiny roa nareo roa mandritra ny lela eo tsara be nge izany ajanona indray rapitso dia tohizana indray avy eo ravaka pitso atao mifanelanelana ohatr'izay zany ny tsara. Fa izay tena ohatran'ny dia ndao indray raha ataon'io ndao indray raha zany tena averina. Raha ohatra kosa moa zany ka 2 minitra kely ray roa telo efatra tonga indray averina indray ray roa telo efatra. Inona koa ny dikan'izany? Ka na i madama raha leo be amin'izany satria inona sisy orgasme tonga atao ialahy fotsiny maika apiditra fotsiny eo. Ny tanjon'ny ialahy mandritra ny lela dia manao izay ahatonga ny orgasme amin'ny madama fa tsy ilay hoe maika ho tonga fotsiny ahako. Mampalahelo raha ary ny madama raha be kizitina ohatr'izany tsy ampy lela sisy orgasme tonga ako. Mangatsiaka tompoko.